Mpitandro filaminana miisa enina amin'ny 30 no mandray anjara amin'ny famerenana ny matso voalohany aizanao ny matso eto manoloana ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga ny amin'ny 20 ny volana Jona izao. Toy ny isan-taona entina kalazana ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny folo alina malagasy dia anisan'ny mandray anjara amin'ny fanaovana ny matso lehibe ny mpitandro filaminana eto Mahajanga miaraka amin'ireo solotenana ny sekoly, ny vondrona sy ny fikambanana maro samihafa ary ireo sampandraraha misy eto Mahajanga. Androany no anatanterana ny famerenana voalohany ary amin'ny zoma ho avy zao ny famerenana faharoa eto amin'ny toerana Tiliana. Mankalaza ny fetim-pirenena isika mazava ho azy ny folo alina dia mankalaza koa ny fahafito amin'ny 20 taonany eto amin'ny Madagasikara zany amin'ny mahafolo alina azy. Aloha zany manamarika an'izay fankalazana fetim-pirenena sy ny fahafito amin'ny 20 taona folo alina zay dia misy ny matso miaramila atao eraky ny Madagasikara atsika Mahajanga zany dia anatin'ny fanomanana atsika enimpolo sy telonjato ny isan'ireo mpitandro filaminana hanao ny matso amin'ny 20 volana Jona. Ankoatran'izay zany dia mbola misy ireo mpianatra sy ny fikambanana maro samihafa zay mbola handray anjara. Isan'izy ireo moa mbola tsy tonga tao am-pelantananay fa mbola miandry tompona ndraiky zay zany amin'ny fanomezana le isa marina manampy an'ireo folo alina reo. Andrianiko ny taniko ny fisandratany no fanambiko anisan'ny mampiavaka ny fankalazana ny fety ny 20 Jona ny loha hevitra izay namarina ny fetim-pirenena. Ny zavatra mampiavaka ny matso amin'ny tontimo dia ny voalohany aloha ny teny filamatra efa fantarareo tsara ary izany teny filamatra zany dia tsy nomena fotsiny amin'izao fa ny fahombiazana no tadiavintsika isy koa eto amin'ny firenena dia nampiarahana amin'izay koa teny filamatry ny fankalazana. Araka izany tsy ataon'ny fitondram-panjakana ambany zavatra ny mpitandro filaminana miezaka hatrany ny fitondrana ny amin'ny fanampiana ny fitaovana ahafahan'izy ireo miatrika ny matso. Manao ny ezaka rehetrarehetra ny fampitaovana ny mpanao matso ohatr'izany ny fanamiana ny fitaovana ramiramila dia efa manao ezaka ny fitondram-panjakana hitantsika moa zany amin'ny fankalazana 20 volana io ka dia ny rarina atsika voaka rehetra dia ny mba anao zany fankalazana fetim-pirenena zany ao anatin'ny filaminana tanteraka sy ny fahatomina satria mba ho voninahitsika malagasy no zavatra ataotsika. Androany talata 20 ny volana Jona ny famerenana voalohany izay anarana tamin'ireo mpitandro filaminana natao teto manoloana ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga. Amin'ny 17 ny volana Jona izao kosa ny famerenana farany ny matso ny 20 Jona.